Jesu, 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 Jesu. Mifamitona amin'i Jesosy Kristy anio 12 volana Jolay. Ny manao izay hafaly alohan'ny zavatra rehetra no ahitanao fahaleovantena. Tsy hafa manompo afa-tsy tompo-tokany ianao. Raha izay antenainy olo-kafa no hitari-dalana anao dia hiparitaka tahaka ny akoho fanerinao. Ny fanerinao hiseho ho zavatra dia mety oloharanoka sasarana koa anao. Izaho ny tomponao, tsy manosika anao tsy anao aho. Ny fiatsaram-belatsinao koa mamizy anahy, indrindra raha toka ireny no hiasa isolo tena. Mifatoa mahay akaikiko anao amin'ny fotoana rehetra. Tsy azo ataony tsy ho tena ianao marina rehefa fantoko tanteraka amin'ny fanatrehako ny sainao. Efesiana 5:9 ka hatramin'ny 10. Tao amin'ny aizina ianareo fahiny, fa ao amin'ny fahazavana kosa ankehitriny no ianareo tafaray amin'ny tompo. Koa manaova fitondran-tena tahaka ny olona ao amin'ny fahazavana. Mateo 7:20. Ianareo kosa aza mba mety antsoina hoe raby na ho mpampianatra, satria iray ihany ny mpampianatra anareo ary mpiray tampo avokoa ianareo rehetra. Mateo 9:2. Tandremo ny manao didy ara-pivavahana eo mason'ny olona mba ho hitany, sao ianareo tsy mahazo valisoa avy amin'ny ray nareo izay any an-danitra. Exodosy 7:4. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao no ilay hatrizay ka ho mandrakizay, koa izao no lazainao amin'ny Israelita, ilay hatrizay ka ho mandrakizay no naniraka ho aty aminareo. Amen. Jesu,